Aleloia, shalom daholo ianareo tsiraray avy. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia hanohy famakiana tenin'Andriamanitra hampahery ny tsiraray avy. Ho an'izay tsy afaka mamaky teny izany dia afaka ianao miaino izay tenin'Andriamanitra ho avoakako eto izany. Ry havana hiezaka ako hanohy izany famakiana tenin'Andriamanitra izany. Marina fa efa antaonana izay no tsy nanohizako intsony ilay famakiana tenin'Andriamanitra fa ho raisintsika izany ny tohiny. Izany hoe raha ohatra nijery ianao ao amin'ny playlist dia ho hitanao ao amin'ny Matteo no raisiko izany no vakiako. Dia nijanona hatreo amin'ny toko 10 aho izany. Izany hoe natomboko teo amin'ny toko 1 ka hatramin'ny toko 10. Dia anio ho raisintsika ny toko 110. Dia amin'ny manaraka mety ihany koa hamaky tenin'Andriamanitra hafa aho izay hitarihan'ny fanahy masina ahy izany. Dia manasa anao raha tompoko hiaino tsara ary tena mihitsy hoe aoka ho amin'ny fanahy mihitsy no hainonao ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko eto mba hampahery anao. Aoka tena hiainantsika mihitsy ilay tenin'Andriamanitra izany. Ka samia mahery daholo tompoko ny amin'ny fandrosoana bebe kokoa ho ao amin'i Jesosy mba ho tafiditra any an-danitra. Amen. Andao ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Matteo toko 110. Ho vakiantsika manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny farany izany. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa vitan'i Jesosy ny afatrafatra ho an'ny mpianany 12 dia niala teo izy hampianatra sy hitory-teny any amin'ireo tanànany. Rehefa reny Jaona tao an-tranomaizina ny asa nataon'i Kristy dia naniraka ny mpianany izy, hilaza aminy hoe ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Ary Jesosy namaly azy ireo hoe mandehana ianareo ka ambarao amin'i Jaona izao renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny jamba, afaka mandeha tsara ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty ary hitoriana ny filazantsara ny mahantra. Ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko. No nilasa ireny vao nilaza ny amin'ny Jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka niteny hoe hizaha inona no nandehananareo nankany an-tany efitra? Volotara nozongozon'ny rivotra va? Sa hizaha inona no nandehananareo? Olona mirentirety fitafy va? Indro ny mirentirety fitafy dia any amin'ny tranon'ny mpanjaka. Sa hizaha inona no nandehananareo? Mpaminany va? Eny, hoy aho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Izy no ilay voasoratra hoe indro aho maniraka ny irako hialohanao, izay hamboatra ny lalanao eo alohanao. Lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy dia tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho i Jaona mpanao batisa, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Ary hatramin'ny andron'i Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia robaina, ary ny mpandrobaka dia maka azy ankeriny. Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny Jaona. Ary raha mety mandray anareo dia izy no ilay Elia izay ho avy, izay manatsofina hoety miaino aoka izy hiaino. Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka miteny hoe efa nitsoka sodina taminareo izahay,
nefa tsy nandiha ianareo. Efa nihirahira fisaonana izahay, nefa tsy nitehatratra ianareo. Fa tonga hijaonina, tsy nihinana na nisotro, ka hoy ny olona, manana demonia izy. Tonga kosa ny zanak'olona, mihinana sy misotro, ka hoy ny olona, indro olona fatra-pitia hanina sy mpisotro divay, sakaizany mpamory hetra sy ny mpanota, fa ny fahendrena dia hamarin'ny asany. Ary tamin'izay Jesosy dia niteny mafy ireo tanàna izay vao avy nanaovany ny ankamaroan'ny asany lehibe, satria tsy nibebaka ireo, ka hoy izy, lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny akanjo fisaonana sy ny lavenona ianareo. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao ry Kapernaomy, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Hietry hatrany amin'ny fitoeran'ny maty ianao. Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra ambaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminao. Tamin'izany andro izany koa Jesosy niteny hoe, mideranao aho raio, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany, nefa nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raio, satria izany no sitraponao. Ny zavatra rehetra dia natolotry ny raiko hay, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka hanehoana azy. Mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako ka mianara amiko, fa malefy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Amen.